Mitoy ny faharaisana fitarainana samihafa amin'ny fanerenan'ny mpampianatra iandany ara-politika izay mpampianatra tsy mety miandany sy manohana ny kandida volomboasary na orange dia voalaza fa hiaran'ny antso izay toy ny famindran-toerana na esorina amin'ny andraikitra sahaniny. Tranga anisan'ny naraisana fitarainana ankehitriny ny eo Befandriana Avaratra, lehiben'ny farim-piadidim-pampianarana na chef zapy-misa 3 sy lehiben'ny farim-piadidim-pianarana na chef Cisco iray farafahakeliny no voalaza fa nesorina tamin'ny toeran'izy ireo. Na eto Antananarivo aza dia misy kandida efa malaza ratsy ho pietraketraka hanaovan'ny mpampianatra fitarainana, hoy indrindra izy ireo. Mampalahelo mihitsy ny mahazo anay talesy mpampianatra rehetra eo amin'ny resaka tsindry azo lena mahazo anay, anisan'izany ny fanerenanay hanaovan'ny photo de profil amin'ny Facebook-nay rehetra ho sarina kandida iray, hoy hatrany ny fitarainana. Tahaka izany ihany koa any amin'ny distrika sasany eo amin'ny faritra Vakinankaratra izay tena betsaka ny fitarainana amin'ny tsindry atao amin'ireo mpampianatra iandany ara-politika. Raha miverina mampatsiahy lalam-pandorenana moa dia voalaza mazava tsara ao amin'ny 9/7 fa iantohan'ny fitondram-panjakana ny fiandanen'ny fitondran-draharam-panjakana fampianarana, ny tafika, ny fitsarana amin'ny politika, saingy toa inina ikipiny io mandeha ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana. Etsaka dia betsaka tokoa ny afaka trandrahana amin'ny etsika ara-toekarena sy ara-barotra tahaka izao. Isan'izany ny fahafahana mampiseho aloha inona avy vokatra sy tolotra izay afaka atotry ny orinasa malagasy. Sehatra fifanakalozana ara-barotra sy ara-toekarena ifanaovan'ireo mpandraharaha sy orinasa malagasy amin'ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa taonany maro, ny Foire Internationale de Madagascar na FIM miditra amin'ny andian'ny 20 ny nanomboka androany ka hatramin'ny alahady ho avy izao tsy amin'izy zone expo Forelo Tanjombato. Ankoatra ny fampahafantarana ny vokatra sy ny tolotra izay afaka omen'izy ireo dia eo ihany koa ny fahafahan'izy ireo manorina fiaramiasa amin'ireo orinasa hafa. Fa eo ihany koa ny ahafahan'izy ireo misitraka fiaramiasa maro lafy amin'izay mety ho mpiara-miombona antoka izay mandray anjara amin'izao etsika izao, ary eo ihany koa ny fahafahan'izy ireo mampafantatra bebe kokoa amina sehatra maro samihafa. Manentana tanteraka amin'ny orinasa rehetrarehetra malagasy mba handray andraikitra amin'ny io paikady nasionaly io, satria ny iraisam-pirenena koa efa misy ny lalàna mifehan'ny orinasa momba ny fiarovany tontolo iainana, dia ny orinasa malagasy tokony mandray an'ireny fepetra an'ireny koa. Betsaka no afaka trandrahana mandritra ireo efatrandro ireo. Tomony ihany koa ny fandraisana anjara firenena hafa toa ny Nosy Maurice izay nahatonga mpandraharaha miisa 20 manodidina ny 300 latsaka ny mpandraharaha sy orinasa mandray anjara amin'izy ity izay misandrahaka amina trano efa maherin'ny 400. Isan'izany ny lalàna vaovao mikasika ny fampiasana vola, na ny fampiasana vola anatiny na ny fampiasana vola vahiny. Eo ihany koa ny fametrahana ny lalàna vaovao mahakasika ny harena kibon-tany izay hitantsika miandalana eo moa any anatin'ny tambazotra rehetra any hoe inona avokoa ireo fepetra noraisina mba ahafana manatsara izany tontolo fandraharana izany indrindra ao anatin'io sehatra anankiray io. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vinany diplomasia ara-toekarena ny mampahafantatra ireo vokatra avy aty Madagasikara, mampahafantatra ihany koa ireo toerana fizahan-tany aty Madagasikara ary indrindra manapitosika amin'ny fisintomana ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara. Dia malatsiny fa tsy maintsy misy hirika amin'ny vola maloto io, satria ny fanjakana tsy mahavita traçabilité afa-tsy 12,2% amin'ny vola mihodina eto Madagasikara. An'ilay raffinerie izay atao ary tsy maintsy miasa 3 taona izy, tsy maintsy ny G4S no mitatitra n'le volamena manota transfert de fonds, ary ny KLM no roplanina mitarika azy mitatitra ny volamena io. Vao eken'ny olona mangony fotsiny hoe tsy misy vola maloto, tsy misy mampiasa zazakely, tsy mampiasa vehivavy, tsy mampiasa mercure. Gouverneur mividy volamena feno fako, feno impureté. Io ahondrana mankany an-dafy io izy zany no amen'ny banga amin'ny hoe io ny taona 500 nalefanay. Dia iza no amen'ny banga nefitsika mividy feno. Hoe ny arena tsy any Rajoelina. Dia hoe ny zanany Lamatoa no atao lehibe ny mpitantana an'izany hoe raffinerie na volamena petraka eto Madagasikara.
Fotoana izao idirana lalina kokoa amin'ny antsoina hoe fanabeazana politika na pédagogie politique hoy ny candidat député Larana Fahenona amin'ny boriboritany fahaefatra Andrianjato Vonson. Teny zavatra angatahana aminao hoe mba naovy tatitra farankely indrindra ny vahoaka malagasy dia tsy misy moa zany kinona ny azosika atao. Tsy afaka hijery amin'izao ny famiravarana ny firenena isika hoy izy. Tena leo tofoka ny olona tsy mety io fanjakana manao anjolofo reto olona reto dia manaiky ny olona ao anatin'izany fa forsinina tsika moa fa zatra forsinina zatra miaina ao anatin'izany forsinina zany dia Andrianjato tsy mahazaka an'izany dia miteny zany Andrianjato hoe zay le pédagogie politique. Dia amafisiko eto ny filazana fa ny FFKM faritany Atsimondrano dia tsy miandany amin'ny mpifaninana. Tsy miandany amina candidat solombavambahoaka eny amin'ny distrik'Antananarivo Atsimondrano izany ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na FFKM faritany Atsimondrano hoy ny filohan'ny mpitandrina Rianay Voarivelo Radobery. Nisy tokoa ny fotoana zay nataon'ny FFKM ny trotronam-bavaka ny mpifaninana rehetra ary dia nanao fanasana ny FFKM natao tao amin'ny efijaika ambany lalana finoana zany tamin'ny fotoan'androny tonga tao avokoa ny solotenany mpifaninana rehetra sy isy tenany. Mijoro hatrany amin'ny maray aman-dreny eto amin'ny firenena kosa nefa ny FFKM hoy izy. Ny FFKM amin'ny fiombonan'ny fiangonana azy dia tsy manao politika. Ray aman-dreny ny FFKM. Ray aman-dreny ka ao amin'ny faritra misy azy dia mijoro ho mpanelanelana, mijoro ho mpitanany marina indrindra ny filazantsara amin'ny fotoana. Nahazo hoangoma avao ireo zandary avy ao amin'ny sampam-pikarohana heloka behivavy Antananarivo ny 5 lasa teo fa misy olona mitondra zava-mahadomelona avy any amin'ny faritra Atsinanana hoentina miakatra eto an-drenivohitra. Rehefa nanao fidinana ifotony ireo zandary dia tratra teny an-dalana ny lehilahy iray miaraka amin'ny fiarany izay mahafantatra ny fisian'izany rongony mahery vaika izany ka nentina niverina avy hatrany tany Tomasina ary tratra tao an-tranony ireo rongony milanja 10 kilao izay tsy misy eto Madagasikara mihitsy, antsoina hoe skank moa ity rongony mahery vaika ity. Rehefa natao ny fanadihadiana io voasambotra io dia nilaza izy fa mbola misy namany iray mpiray-tsokom-pakomba aminy amin'izao raharaha izao ary amoaka ireo rongony mahery vaika ireo any ivelany amin'ny alalan'ny sambo. Hatreto dia olona misa efatra no efa voasambotra ka malagasy ny iray ary teratany Maorisiana ny telo. Fiara roa sambo iray ihany koa no nogazana. Mitoy ny fanadihadiana ary atolotra ny fampanavana ny Tomasina ny vokatra izany afaka andro vitsy.